Salama tompoko, Cedric ny anarako mipetraka ato amin'ny Fo Universitaire Malagasy Arago, mianatra any amin'ny Université Paris Sud mandalina ny économie. Tsara ny mampafantatra anareo fa izahay mpianatra aty dia salama tsara avokoa aloha ny hatreto ato amin'ny Fo Universitaire Malagasy Arago. Ary ny administration dia nandray andraikitra manoloana amin'ny déclaration navoaka ny fanjakana frantsay. Ary amin'izany dia norarana ny fidiran'ny olon-kafa ato amin'ny foyer ankoatran'ny mpianatra izay mipetraka ato. Ary nandray andraikitra ihany koa zareo nametraka gel hydroalcoolique ery amin'ny varavarana mba ahafahan'ny mpianatra miseho désinfecté isaky ny miditra ato amin'ny foyer. Ary dioviny zareo ihany koa moa zany ny poignée izay famezivezena eo amin'ny varavarana izay samy mitazona an'iny daholo ny olona rehetrarehetra isaky ny miditra sy mivoaka. Ary rehefa mivoaka ihany koa izay ohatra hoe manao course de première nécessité dia misy taratasy lettre d'engagement efa nomanin zareo ambany ao izay fenoina mba hivitena an'ilay amende. Ka izany rehetrarehetra izany dia ahafahanay milaza aminareo, manome toky anareo ray aman-dreny sy havana any an-tanindrazana fa salama tsara izay aty. Ary engany mba hilamina malaky ty fifamparitahany virus ty mba ho samy mitony daholo ny fontsika tsirairay avy. Misaotra betsaka.